Ny fijoroa ny vavolombelona izay ataoko tena manan-danja amiko ary raha mbola kely aho dia efa mpikamana amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho any masony andro farany aho ary nianatra zavatra be dia be momba ny mpaminany, momba ny drafitry ny famonjena, momba ny fiainantsika aorian'ny fiainana ity zany ary ny filazantsara izay manambara fa isika tsy maintsy manam-panoana, mibebaka ary tao batisa amin'ny rano ary mahazo ny fanomezan'ny fanahy masina ary maharatra hatramin'ny farany. Dia fampianarana ihany koa izay nahazoako tamin'izany dia fampianarana momba ireo didin'Andriamanitra dia tena hitako fa mazava tamin'izaiko ireo fampianarana izay nazoko tamin'izaho mbola kely dia nisy fotoana nitombo aho ary mbola nianatra foana ireo zavatra ireo. Dia raha 17 taona aho nandalo karazana fitsapana maromaro dia raha nandalo ireny aho tena namaky tao amin'ny bokin'ny Mormona aho ary navita zany. Dia raha vita io famakiana io dia nisy fotoana aho nivavaka ary natsapa fa tena marina ireo zavatra izay nianarako tamin'izaho mbola kely ary hitako fa tena mitondra fahasambarana izay mihoatra ny zavatra rehetra zany fahasambarana izany. Tena misy fitiavana marina avy amin'Andriamanitra, fantatro fa marina zany. Tena fantatro fa niverina tamin'ny lohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ary misy mpaminany amin'izao fotoana izao. Tena fantatro fa marina ny bokin'ny Mormona ary mitondra fifaliana zany ary tena fantatro fa ny filazantsara an'i Jesosy Kristy no fahafahana ho antsika hiverina eo an-tsen'Andriamanitra ary raha mampiatra ny filazantsara Jesosy Kristy isika ary mamela ny hery izay avy amin'ny sorom-panavotana Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika dia ho tsapantsika fa misy fifaliana marina, misy fiadanana ary mihoatra noho ny zavatra rehetra zany. Dia izay ny fijoroan'ny vavolombelona izay ataoko ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.